Tentative de reconnexion. Ça rappelle, non, un pays. Ah, Mélanie. Tu veux, tu peux faire. Petit gars, il est en tristesse. Si vous Finu kwana tumbo, finu kwana mafisuai. Jani fuma now, ni baba kami now. Mamechaka ni penaku, ampira tana now. Kawazuku inja, ni faina kwamba. Baizana, ni achafuna Sanatena ninjai, ni ara kamina. Sanatena kuni unenanau. Sisa mitsuni no veruna, na Kristi veruna. Oh, atuana tiku. Rasia kacang-kacang kecil. Nembuni jinjau. Yufichava no tumbo, numa pande fichai. Kawazi tuli, miambu fuku. Fichava na tumbo, nembuni jinjau. Fanate maninjai, niara kamina. Fanate naku ni unenanau. Sisa mitsuri no veruna, la Kristi veruna. Oh, oh, panamana. Para perto, sabe? Se para no manalistiva. Se quer fora luta, eu registro, se quer eu viu. Bonsoir, ta wala rewa. Bonsoir, Lala, Comme ça, Arthur, tu l'écoutes. Hello, baby girl. Is you? Hello, Marc-Anthony. Bonsoir, Finoun. Coucou, Nadia. Paniji kureira, niyaru kamina. Siufana kafitunjana. Ufitunjana nyana. Oh, ninja. Coucou, coucou, coucou. Coucou, Naël. Juste, ça fait trop, c'est un petit gars. La petite
manao zavatra prévu tsara rapitso hariva ohatra ka tsy reraka be asa be foana dia tsy tafanao en direct foana sika fa tsy hafijanona intsony ty en direct ty manomboka izao fa ohatran'ny be dia be ny taraina be dia be ny kokoan-jara koko ty aiza mba malipôly io aho. Bonsoir aim-pirenena. Nareo mitomany ajaina amin'ilay resaka teny-dratsy nefa nareo tsy manaja olona. Angaha tsika mpinamana sa tsika mpihavana sa tsika mpanao inona manao tity. Bonsoir Omega. Je sentais quelque chose. Coucou Nina Raputo, bonsoir Andimson. Anomboka kely amin'izay tsika fa juste 20 minutes fotsiny satria tena alina loatra tsika. Ok, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Coucou i Bolatina. Akory aby. Salama van-taina. Ino vaovao. Ino maresaka. Coucou Victor. Oeketerina amin'izay ary mikasika zavatra anankiefatra no resahantsika. Ho averintsika foana izy ity isan'andro. Izay tsy matato ny botsiny. Izay tsy mazaka kapohy amin'ny vato ny loha. Zanaka risy, zanaka mpanan-karena. Iny aloha izany somary étonné kely aho tamin'izay fotoana izay nitenena an'ilay olona an'io resaka io. Tamin'ny fanirikisoa vao tonga teo amin'io plasin'io dia niteny an'ity zavatra ity tamin'ny Gen Z. Dia ity zavatra ity ankizy ao amin'ny Gen Z no niresaka anahy ity zavatra ity. Dia mazava ho azy ankizy marobe izany zareo tao anatin'ny birao tao. Dia tonga izany dia nenahy izany nasesisesiny dia heveriny fa olona T2 angamba ireo ankizy ireo hoe ankizy tsy nandihy fianarana, ankizy tsy azony adondronina ka azony ampiasonina sy manipulena. Dia izay ilay anton'ilay publication teo hoe bulldozer hono zanaka mpanan-karena. Zanaka mpanan-karena manana lova trano be dia be dia manana tany eraky Madagasikara misy volamena. Dia gaga ihany ny tena izany hoe ahoana moa izany no hananana izany rehetrarehetra izany nefa ny havany akaiky anazy mahafantatra situationny. Ny anabavin-dreny, ny ravavin-dreny, ny anadahan-dreny, ny havany, ny cousin, ny cousine. Nandefa ilay message taty hoe tao 67 hectares izy ny lovandrainy no mipetraka dia ohatrany hoe namidy dia mipetraka taman'olona tany izy sy ilay vadiny dia sahirana na ny fianarana arany olona mianto anazy takalo patsa vidim-pianarana dia efa hainareo ilay VSKV. Bonsoir Félicité. Ho fakafakantsika izay zavatra izay rapitso hoe inona ny antony nitenena ny kisoa ifaniry kisoa an'izay zavatra izay Gen Z alohan'ny zavatra rehetrarehetra. Satria izany izy tsy afaka ho tenenareo izy izany amin'izay fotoana izay hoe nomeny karana vola na nanao corruption na hoe tsy fantatro fa hoe manana tany hono izy, manana tany misy volamena, izany hoe afaka mitrandraka volamena, manana lova-trano be dia be izy izany. Izany hoe tsy afaka enjehanareo izany izy fa ny anazy nataony tonga aloha amin'ny maha VSKV anazy hoe vendrana ohatranazy na hoe amboly lalàna be izy. Hitanareo ilay resaka parkina dia mazava iny resaka iny hoe resaka miseho amboly lalàna foana izy izany na inona na inona. Dia amin'izay nareo tsy mieritreritra izany hoe
corruption reny nazahoana corruption reny nazahoana zasa aloha. Corruption reny nazahoana villa anankidimy reny tômôbila na valeur na 120 000 € reny reny volamena avoaka reny zany mila tsetsemana hoe tao amin'ny tany no nalaina zany. Zany rehetrarehetra zany nefa mila zavatra fakafana be dia be zany mila hamantarana an'izany marina izany. Resaka Jovena, izay ny message voaray anontanio ilay gadrany any Antsefa, ilay tratrany ilay gendarme teo amin'ny Jovena teo Ambodiady nanafika Jovena tombon-dasantsy teo Ambodiady. Araka an'ilay MP anonyme iny dia forceny mpaniry kisoa hovidiana ilay Jovena dia tsy nety ilay tompony izany dia nirahany reny garde du corps ireny nanafika ilay Jovena juste hoe atao fahity fotsiny ilay Jovena. Hitanareo izany lohana devoly izany dia ireo gadra ireo no nitaraina amin'ny havany hoe izay ny zavatra marina. Ireo gadra ireo ao Antsefa ireo. Donc ataovy manao démenti indray ilay ministry ny fitsarana anareo vongan'ovy be iny. Fa izay ilay lohana devoly izay ilay lohana alikany izay. Satria ny anton'izany dia izao hoe naninona moa izany no nataony intervention haingakaingana ireo olona migadra ireo. Nataony sy Ravilam-bava intervention hoe avoay. Satria misy antony ao. Dia tsy mety avoaka manko rehefa tratra nanafika dia tratra nanafika. Tsy gadra politika izany mpanafika izany fa jiolahy. Donc raha misy ny fiovana sy fiongana tenisany eo dia tsy mivoaka foana ireo. Fa tsy maintsy tsaraina. Hoe inona ny marina. Tsy gadra politika, mpanafika tsy gadra politika. Fahatelo, Lili Tamatavy. I Lili Tamatavy, ministra ny tourisme, mpanao diplôma sandoka, manao faux diplôme. Naman'olona crapuleuse, escroc, Oliva, Bordeaux. Nandeha nandany 700 millions ariary. 700 millions ariary. Izay fotsiny ny ilana tao Madagasikara nandeha nandaniana andreto tanareo araka ny teniny koto hoe ohatry ny gargote zao ny tao ohatry ny gargote ohatran'izao tao nandaniana 700 millions ariary ohatry ny gargote ohatran'izao ny tao. Zao gargote zao zavatra tsisy dikany ohatran'izao foro 1500 habitants dia même pas ny 0,5% n'ilay olona amin'ilay 1500 habitants fotsiny tonga. Fa finanam-be ny tao amin'ny 700 millions d'ariary tsika. Zao fotsiny Kialalili Matavy be, Tamatavy. Tsy izany namorona an'izay Asa nahitsoaka aty an-dafinareo mivady na ahoana aloha? Asa nahitsoaka aty an-dafinareo mivady na ahoana? Fa mifampitady rehefa tsy eo tsisy an'izany intsony hoe mitsoaka aty dia mangalatra dia verina ao Madagasikara rehefa avy mangalatra. Tsisy intsony, c'est fini. Na mijanona ao Madagasikara, mamerinam-bola fanjakana. Na exilé politika mandrakizay. Sesitany. Tsy managadra. Averina ny fananana rehetrarehetra. Rehefa tsy maverina voka-draina. Ko raha tsy izay tianareo atao ny ataoko. Angahanareo irery Madagasikara.
Vitsy izay dia ny resaka malama. Misy miteny ato hoe malama nationalité. Efa il y a 2 semaines sa 2 semaines mahery teny izay resaka malama izay hoe mivoaka hôpitaly malama ny antso an'ilay namany hoe zahako androany farany ato amin'ny hôpitaly dia ndeha any amin'ny province fa tsy voalohan'ny fanjakana ny soins. Dia misy miteny moa rehefa manao publication za hoe contradire foana hoe malama nationalité. Nationalité malama ko manina tsy mijanona ao amin'ny hôpitaly na tsy voalohan'ny fanjakana ara ilay vola. Ny olona nationalité ne manana afaka manana zavatra fitsaboana foana e. Ny olona nationalité tsy mijaly fitsaboana ty an-dafy. Natao farany hoe manana nationalité izy afaka manohy fitsaboana ao an-dafy fa ny zavatra problème izany dia izao. Ny oeraoera fotsiny izany ilay fitondrana refusation rehetra. Nandefa anazy tany. Tiako tenenina dia izao. Ilay rangahy miteny fa manana nationalité i malama. Ilay olona mitantara anahy miteny fa tsy voalohan'ny fanjakana ny vola ilay hôpitaly tsy maintsy mivoaka malama mandeha any amin'ny province. Avy eo indray ilay rangahy miseho mahay noho izaty an-dafy aty hoe na de toute façon fantatranao tsara fa mahazo aide de l'État izy izay AME rehefa tonga ny 3 mois. Ny aide de l'État tompoko ho an'olona sans papier. Fa ny olona manana taratasy ara-dalàna dia manana an'ity zavatra ity. Ity natao hoe carte vitale. Afaka hitsaboana. Ary ao anatin'ity ity zavatra ity, raha ohatra ny position malama vao tonga izao, dia manao demande an'ity nefa izy afaka miresaka amin'ny assistance sociale ao amin'ny hôpitaly, manazava an-kany. Tsy manam-bola izy, tsy nanana hypothèse sisy ninina. Mahazo an'ity izy gratuit. Izany hoe normalement ity zavatra ity tsy gratuit fa misy part amin'ny fanjakana. Izany hoe 70% amin'ny fanjakana, 30% ho an'ilay tompony. Fa io arakaraka ny situation, arakaraka ny fidiram-bolanao. Raha ambany ny fidiram-bolanao tsy tratran'ilay plafond dia mahazo an'ity gratuit ianao, fitsaboana. Ho an'olona misy taratasy hoa fa tsy eo indray lazaina fa ho an'olona tsisy taratasy eo. Donc, asehoko anareo ny atao hoe inona no an'olona tsisy taratasy aty. Manana ato tamin'izaho vao tonga taty. Gasy. Ty indray no an'olona tsisy taratasy. Ty indray ho an'olona tsisy taratasy ty. Dao asehoko anareo fa tsy maninona. Ty. Ho an'olona tsisy taratasy. Ity zavatra ity ho an'olona tsisy taratasy fa tsy ohatran'ny hoe vodin'omby ka miteny ao anaty Facebook hoe matoa izy mivoaka ny hôpitaly dia tsisy taratasy izy izany. Androany izany nareo malagasy dia mahafantatra an'izay zavatra izay ahoana ny fonctionnement ny fiainana aty an-dafy aty. Fa tsy hoe izay tianareo tenenina dia ohatran'ny hoe tahiana amin'ny mpandainga, tahiana amin'ny mpamorona satria ilay tsy fitiavanareo anahy mbola tombontsoa ambonin'ny firenena ny tsy fitiavanareo anahy. C'est ça le problème. Nefa ny problème malama tradio tsara fa misy idirany volam-panjakana sy firenena. Dia hoy izaho hoe maninona ilay doris izany tsy miasa. Nitadiavako hiasa. Veloa mivadin-dry. Fa angamba moa malama irery sa nareo irery ny zanaka lahy hitokana na zanaka vavy tokana Madagasikara. Dia izaho nareo efa aty an-dafy. Inona ny tsy hisolelafanareo amin'ny vodi-pavy ireny fa ireny no hisolelafanareo. Manova aky menazy dia mitaiza zaza ohatranay dia tsaboana vady raha izany. Raha tsy hoe ozy izy ilay gasikara feno tao hoe mitady fanampiana. Tsisy an'izany ka.
Tsy faralahan'olona malama na iza malama na inona problema malala tsy malama rery ny afaka tokony ampiany. Izay tezitra amin'izany tezitra moi je m'en fiche fa izany no marina. Efa nampiana, efa nandeha tany, efa nandeha taty, niala tany, frais, visa, soins nandritra ny 5 volana. Efa be gasy diaspora nanampy be dia be seho amin'ilay nakanaka sary taty. Dia ireny atao manampy. Mbola inona indray ny tadiavina. Na teneny Mika Vilambava na Ifaniry Kisoa. Koa maninona moa izany raha volan'ny gasikara feno tay no atao fa feno tay koa ngefa miliardera e. Mbola iantsoana vozy atao amin'ny Facebook. Ça va pas non? Tsisy anaika an'izany eo. Jereo tsara ny fahorian'olona. Jereo tsara ny fahorian'ity bandy ity. Io izao mila fanampiana. Io rangahy io. Io mila fanampiana. Efa publié koa io. Na ao amin'ny Tahina Forte, na ao amin'ny Bonheur Loyauté. Io mila fanampiana. Io rangahy marary tanana io. Manaintaina izy. De toute façon, tsy malama rery ny olona hoe mila ampiana ao Madagasikara. Déjà ilay olona milancé anazy ato anaty réseaux sociaux, i gasikara feno tay, miliardera koa manina izy tsy nampitena tany. 700 millions d'ariary hoe teny isan'ny valady partout erak'izao tontolo izao. Tena hoe manambo malagasy mihitsy ilay tsovaniny reto. Dia rehefa tenenana ratsy dia tsy mazaka. Za angeto tsy ohatran'ny sainy tiaka hoe za hitady plasy dia za avy eo tsy hitendra soa dia tenitenentena isan'andro hoe za hitendra za tsy mitovy aminazy za miteny foana. Ka sao dia eo indray dia misy miteny manko hoe jereo sainy tia raha efa tsy mitendra intsony sainy tia tahina. Samy manana ny etiketiny io, samy manana ny authenticité-ny io. Za raha te hitendra ka tsy hoe anaovako semblant aminareo fa hoe za tsy hitendra dia bloqué dia c'est ma vie, dia c'est impossible dia za miteny. Azavaiko aminareo tsara izay. Amin'izay fantatrareo isokafan'ny sainareo mba ouvert d'esprit nareo amin'izay fotoana izay hoe non mitenena rehefa te hiteny. Manana droit miteny izay tiana tenenina. Rehefa tsy concerné ianao, rehefa ohatra ianao ka tsy mandeha mitefy aminao ilay teny-dratsy. Ka izay, rehefa ohatra ka manafotoana ohatran'izany hoe anaovana tsaavato hoe mila fanampiana malama. Iny gasikara feno tay iny koa, perquisition miandry tenisany rehetrarehetra. Ohatry n'io atao tenisany io ataon'io ministre de la justice vongatay tenisany Faniry Kisoa io. Resaka Ambomalaza, eto tsika niany. Mitaraina mihitsy ny mamanombana, latsaka an-dranomasina omenao mamanombana. Ho an'olona izay very havana na very zanaka tao Ambomalaza, tamin'ny anniversaire mainty ny kalafeny tay, dia tadidio. Samy manana ny marary anazy, fa ny mamanombana marary anazy ny zanany. Tsy natera-foana ny zanany. Manana valeur izy amin'ny zanany, ny souvenir, ny sentimental, ny fiainana niainan'izy rehetrarehetra tamin'ny fahavelony. Tsy niavina ny zanany. Tsy resahana ny Ambomalaza. Na ninona moa izany VSKV Faniry Kisoa no niseho milay taty an-dafy resaka Ambomalaza. Dia maninona moa izany VSKV Faniry Kisoa no manao teny anavina, teny mivindavinda rehefa mandeha makao amin'ny birao any ataony mandeha makao na vadikasina, ndana makary amin'ny alina, ndana makary amin'ny namana. Tena angeno ny sekoseko voalohany taty, anisan'ny partagé tena an'ilay lien nangalana tena natao letshie, hoe angalana avocat e. Avoay marina, avoay fotsiny marina. Fa raha izany tena tsy hamelanay hatramin'ny farany hafa.
Anisan'izany mihitsy ny nanao an'iny video resaka Ambomalaza iny voalohany tato sisiny teny mbola vao maty anankitelo tao anatin'ny adiny iray dia efa nihetsika tamin'iny. Mbola izany manome manko anaovany Vanessa Manonga amin'ny Jojoro Rosy Rasta Amborontsoloza ato. Reny moa dia efa 0 eo anatrehako. Raha ohatra ka mafy be dia tsy manao Amborontsoloza. Fitsijora be konko, avy ny erika. Avy ny erika aty dia avy koa ny erika. Ka izay, tsy hamelako hatramin'ny farany fa ny ain'ny zanak'olona manan-jiny. Na maty ara ny zanak'olona. Na maty ary le zaza. Misy dikany izy nanao en direct iny dia nataony taoriana tao ny sarin-janany. Zazany rijarija be tao an-trano koza izy, verina avy any maty. Ahoana izany? Niteraka tena tsy niteraka kalakisoa vavy ity. Ahoana moa tena tsy ataoko kisoa? Tena manafozafoza olona dia atao koa tena hoe kisoa. Izany hoe niala fozintsika ilay olona dia niditra kisoako jereo ary tia tavoniko. Tsy mahavary-tena intsony. Elaela tena tsy nanao direct fa manomboka manao direct na reraka arany amin'ny alina avy miasa. Taba-dabaiko ato foana. Tsy asiako asiny tena maministra tena izany. Na kely ary, tsy asiako asiny. Satria sady traître, mpamadika tanindrazana, mpamadika tolona, mpamadika vahoaka. Olona bordel. Nahazo plasy izy dia tsy raha ino ozy nareo fa tsy manaiky an'izany. Rehefa tsy ataony dia miala eo amin'ilay plasy izy satria izao avy amin'io zavatra io nitsongitsongo lohany tatony na tonga nay niteny anazy hoe faniriky soa natao ministre de la justice pour vous dire hoe hifaniriky soa ny mandeha manao an'ilay mitady an'ilay fahamarinana an'ilay Ambomalaza sy Ravatomanga. Izao tena lasa miaraka amin'ny Ravatomanga. Anongana ny Mikael. Tena dia sy teny dia daiary nankaly vola. Vadiny Ravatomanga mandainga velona. Lazaina fa hoe i Rajoelina miaraka amin'ny faniriky-soa. Non! Tsy Rajoelina miaraka amin'ny faniriky-soa. Fa i Ravatomanga miaraka amin'ny faniriky-soa satria menatra amin'ilay manenjika ny Ravatomanga na fanantenana malagasy hoe 2 à 3 mois tavaverina ny 5 milliards de dollars. Dia menatra dia tsy samy teny an'izany fa fantatra anay foana e. Ny feo tony atody vaky manan'elatra. Mandeha mitokatokana zao ary, mandeha miseho-milay ary, mandeha Kenya ary, sommet à Autriche. Any Autriche tena isa sady manao shopping volam-panjakana eto. Isanaiky an'izany manko eto Satria izao izany mbola hoe anareo ny lakile dia izay tianareo atao fa tsisy anaiky an'izany eto. Tsisy. Za moa izany dia tsy sasatra amin'ny teny eto satria nahoana? Izay tsy manaiky fitahana izany. Za tsy manaiky fitahana izany, za rehefa miteny dia za sincère, za honnête, za tsy manaiky fitahana izany. Ary mipromettre anareo ahako, nareo mpanaraka anahy, sy poro zavatra ataoko. Ity asisany manao an'ity fanoherany ity amin'ny zavatra nataony kisoa io anahy, après j'arrête tsy hanao intsony satria makaleo anahako ny politika Madagasikara. Ty asisy. Tsy miala eto ara tsy miala eo kisoa, miala eo i vilam-bava. Rehefa tsy hanala ny kisoa vilam-bava miala miongana any daholo nareo menakavy. Taiza teto an-tany nisy an'izany hoe fatina WhatsApp nandeha nandeha hampangatena amin'ny Madagasikara fa hoe association malfaiteur fa hoe nandefa plan d'action amin'ny WhatsApp sy nanao partage ny vidéo en colonel Patrick Savapano linamboarazany ity. Je parle de faniriky kisoa ministre de la justice là. Linamboarazany. Manara-baraka anahy fa izany rehefa tsisy casserole ohatra tena dia ilay tena baraka. Tsy voarabese tena izany mihitsy ny zanak'Andriamanitra. Na inona ny fomba fiteniko. Tsy misy olona afaka mijuger anahy. Andriamanitra ihany mahalala anatin'ny foko. 90% malagasy miteny ratsy. Na anakapoara.
99% malagasy manana fahotana. Donc hoe 99,99. Na zaza mbola tsy vita batisa ary manana fahotana ozy izy ny tenin'Andriamanitra raha tena mpivavaka. Fa tsy izany mitendra tsy dia atao dramatisena be hoe tendratsy. Inona raha iko atenisany? Diso fahavalo diso fahavalo. Atovy izay ampandehan'ny jiro fa izay ne takiana e. Marina ange ireny tenin'ny koto ireny e. Mitaritarika bidon jaune ny tena dia lasa ministra ny tourisme. Sans diplôme. Rehefa reconduite tena dia lasa namorona diplôme, nahazo diplôme tampoka. Ny tora-bato tena dia lasa conseiller dia mahazo trano dia manorina trano. Liste longue ho anareo influenceur, ho anareo nahazoazo ny zavatry ny fanjakana rehetrarehetra tôbily. Tena Luiza marary tongotra. Pion Rafaniry Kosoa. Eto izany tena. Tonga dia misitry velona rehefa miala eo io fanjakana fatinalika io. Io refondation tsy reconnu io. Satria tôbily fanjakana no Faniry Kosoa teny. Nandeha nilelalelaka ny foro ny Faniry Kosoa. Miomana daholo ny mpangalatra tôbily amin'ny fanjakana. Hainay daholo hoe iza. Ilainareo ary vahoaka malagasy rehefa tonga ny fotoanan'ny andron'ireo. Anapopoahako ny zavatra rehetrarehetra eto. Antanio aiza daholo ary nametrahako fantanianareo. Aiza daholo ny perquisition natao rehetrarehetra hatramin'izay arany. Ikalana rindra, mpividy lehilahy, procureur, no ambadika ny perquisition rehetrarehetra sy José. Ary le bandy, le hoe mainty, avy aty à France, le lalao foro ny Faniry Kosoa tao ambany latabatra. Nefa nasehoko anareo tato. Reny mpanao perquisition illégale fa mody mialaila ny kalatsy io mandefa information, mandefa communication amin'ny page de la justice hoe tsy tompon'andraikitra ny fanaovana perquisition tary zahay, elanay, fa izy ny ao ambadika ireny. Tena loloka ny Faniry Kosoa. Ataovy tonga izay olona mpitaty rahan-kena sy milelaka ny foro tena tamin'ity ilaiviko ity izao. Fa tena tsy amelanay malagasy tena raha tsy mivoaka amin'ny marina aloha Ambohimalaza. José manana masinina fanodonana vola sandoka. Misy proof atao amina ato. I José vadin'olona lay teny iny. Fakahitsika. Ry rojo vola kely nanaraka tena tany Maurice ty fandravato manga taloha nanao dila tany tena isany. Reny izay manodidina tena rehetrarehetra dia miomana. Cette fois-ci tsy ho tanteraka ny ambition tena hoe ho président de la République. Ataon'olona inona président de la République mbola tsy vita divorce dia miterateraka amin'ny vadin'olona. Izany ny fiaina tena isan'ny rehetrarehetra ao. Na UPRRM io ary mbola tsy vita divorce. Lavany akaiky miteny an'izany. Miomana daholo fotsiny. Verina amin'ny malagasy ny arena malagasy. Miverina daholo ny fananany fanjakana rehetrarehetra ny malagasy. Niza mitondra eo. Izay olona vaovao mbola hitondra eo koa ka tsy manaraka an'izao tolona ataoko izao dia mbola hogaogako ato koa raha vao tsy manaraka an'izao. Miprevenir anareo aho izay ry Razafisona, ry Lazara Razafisona izay rehetrarehetra andehanao candidat eto ka tsy manaraka an'izao teneniko izao hanova système. Ka tsy hanao perquisition andreo amin'ny vola fanjakana izay tonga eo tsy haiko oloanareo na lany na tsy ho lany fa mbola mahery aloha hatreto izao Ravalomanana sy Rajoelina. Na hitodika be nareo na hitodika vahana na inona ataonareo mbola Rajoelina sy Ravalomanana izao aloha mbola jokera. Ary deuxième tour. Inona ataonareo na inona tsy nareo mandidy an'io. Ny politika no mandidy an'io, ny politika iraisam-pirenena sy ny iraisan'ny Afrikana. Na izy teny hoe io fa io indray ny pion Ravalomanana, io indray pion Rajoelina. Inona ny rarahinareo an'izany na pion Rakotana na pion Rabena? Inona ny rarahinareo an'izany e? Jereo tsara ilay fiainanareo aloha.
Matoa nareo hoe amin'izao amin'ny 1.2 Madagasikara izao manaraka anahy 233 vues Ça me rend fier. Satria intéressé nareo. Ka noho izany. Niza hitondra. Za teo efa nitenareo promettre anareo hoe miala fotsiny indreo dia ça suffit miala. Tsy manao fanoherana intsony aho. Par contre, asivy kely mba azan'ity tontolo nataoko ity sy izay rehetrarehetra tokony hovana ao anatin'ilay fanjakana ankoatra système. Izay tsy mila russe. Izay tsy mila russe, niza tena izay koa tsy mila frantsay, na izay tsy mila alemaina, na izay tsy mila suisse, na izay tsy mila ninina. Izay koa tsy mila russe, izay tsy mila rosiana. Tsy mila fa sady rasista. No mpiady. Tsy manan-katao fa tsy miady. Sady olona intérêt fotsiny ilaina amin'ny Madagasikara dia andeha hanan-janaka indray. Tsy mila. Ka izay ilay izy. Mazava be izay zavatra teneniko izay. Tiako ilay izy BSKV hoy zanaka mpanankarena dia manana lova be dia be, trano be dia be ao Madagasikara dia manana tany be dia be raha Madagasikara misy volamena. Faharoa, i VSKV Dorary naniraka an-gadadriko ary nanafika Jovenat ao Ambodimito teo Ambodiady. Satria nodonginy izany araka ny tenin'ilay gadra dekor ny gadra ny dévoilé secret izany tamin'ny havany dia ny havany mandefa ilay mesazy aty nodonginy io Jovenat io hovidiny dia tsy omen'ilay olona dia nirano hoe ndana ataovy dia amin'izay fahita izay fotsiny. Dia fahatelo i Lili Tamatavy mandany 700 000 millions d'ariary amin'ny resaka gargote kely fihinanana sakafo zara raha misy hoe stand 1, 2, 3, 4 zara raha misy vazaha tonga manao vizity an'ilay izy. Andaniana 700 millions d'ariary. Pourtant, gasikara feno tay manao antsoavo amin'ny malama fa hoe mila vonjy malama. Tsy voalohan'ny fanjakana tony ny soainy mila vonjy malama. Aloha ilay 700, ameo anazy ilay 700 ilay. Atao tsy tena isany gargote kely fihinanana tay-kanina ry fotsiny. Iza ny antsoa tena vonjy amin'izany. Be dia be ny gasy mila vonjy. Fa tsy malama rehetra, taovy miasy Doris. Meko asa ménage Doris raha mitady. Meko asa ménage 20 euros de l'heure. Na mitaiza zaza 15 euros de l'heure raha mitady. Le miasa. Raha misy taratasy vazaha dia karakarao. Resaka Ambomalaza. Resaka Ambomalaza, atao chantage izany ilay tompona ny famille victime nataony zareo amin'ny fitsaranao ao amin'ilay ministère de la justice hoe soarareo alefa amin'ny fitsarana fa nareo tsy ahita ny marina. Izany hoe mila alefa izany ilay fitsarana fa tsy ahita ny marina. Dia avy eo ny excuse hoe efa nandeha ilay fitsarana fa tsy hita ny marina. Nefika lafa nilokso VSKV taty andafy ny oeraoera mihitsy nanangom-bola na ninona na ninona. Izany hoe natao tohatra fiakarana azahoana plasy izany ilay fahorian'ny zanak'olona. Hanody atena daholo izany rehetrarehetra izany. Tia eto, hanody atena daholo izany rehetrarehetra izany. Izao fitatatatako izao tompoko dia misy farany. Ary misy vidiny izao fitatatatako izao. Ankoatra ny fandoliako amin'io isanandro any am-piangonana. Ny vavako no mitendra-tsy fa mifoko. Madio hitan'Andriamanitra. Fa misy valiny izao. Izay, bonne nuit nareo 23 heures izao any aminareo bon semaine daholo.